Misaotra fa omenao toerana izahay ahafahanay mifampahery, omenao toerana izahay ahafahanay mifanatritava. Rehefa avy niombona taminao vao maraina dia nitarihinao eto mba hifandranitra indray. Misaotra ny amin'ny fahasoavanao, misaotra ny amin'ny famindramponao, fa velonaina izahay tsirairay avy. Misaotra fa nohavaozinao androany indray ny famindramponao Jesosy. Tonga eto izay satria tia anay ianao. Tsy hoe izahay tia anao fa noho ny fitiavanao anay dia zakan'izany izay Jesosy. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy, ny amin'ny fananao masina tia anatinay izay mamelombelona anay, izay tsy mamela anay ho tafandrimandry, fa ny tomin'ny fananao izay dia tonga mamaly ny antsonao. Jesosy ndreto izay mangetahetanao, vangio ny tsirairay avy, fenoy ianao ny tsirairay avy, ianao amaly ny etahetan'ny tsirairay avy, araka ny ao am-pony ary mihoatra noho izany izay ao am-ponao Jesosy, dia aoko tanteraka aty aminay araka ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Amen. Tonony amin'ny eo akaikinao ny fiadanana. Fiadanana ho anao hoe. Fiadanana ho anao. Andao tsika maka ny boky ny Salamo. Salamo faha-efapolo andininy voalohany hatramin'ny fahadimy. Salamo faha-efapolo ny andininy voalohany hatramin'ny fahadimy no andeha ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa hita dia hoe rahantsika mamaky ny soramandry dia hoe fisaorana noho ny famonjena efa azo sy ny fanolorana ny tena ankatony tenin'Andriamanitra ary fangatahana ho amin'ny andro sisa. Salamo faha-efapolo ny andininy voalohany hatramin'ny fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy. Ho amin'ny ventira, salamo nataon'i Davida. Niandry dia niandry an'i Jehovah aho, ary nitodika nitsinjo ahy izy ka nandre ny fitarainako. Dia napakatra avy tamin'ny lavaka fandringanana izy, eny tamin'ny fotaka mandrevo, ary nampitoetra ny tongotra teo ambony vatolampy izy ka nampijoro ahy. Ary nanisy firam-baovao teo am-bavako izy, dia fideranan'Andriamanitsika maro no ahita sy atahotra ary atoky an'i Jehovah. Sambatra izay olona manao an'i Jehovah ho tokony, ka tsy mivily ho namam-piavinavina na mivadika ho amin'ny lainga. No hamaronao ny fahagagana sy ny hevitra izay nataonao ho anay, Jehovah Andriamanitra, tsy misy azo ampitaina aminao. Raha tiako ambara sy olazaina ireny, dia indro maro loatra ka tsy tambo isaina. Aleluia. Aleluia ve zany? Tena aleluia. Ndao averintsika vakina indray mpandeha dia hiaino izany teny izany. Aoka ho tonga fiainana, aoka ho renao ny fanahinao tena hoe misakafa ao anatin'izany teny izany. Averintsika vakina manomboka amin'ilay hoe niandry dia niandry an'i Jehovah. Salamo faha-efapolo ny andininy voalohany hatramin'ny fahadimy. Ovakitsika miadana tsara dia hiaino ilay teny ndao ary. Isa 2 amin'ny anaran'i Jesosy. Niandry dia niandry an'i Jehovah aho, ary nitodika nitsinjo ahy izy ka nandre ny fitarainako. Dia napakatra avy tao amin'ny lavaka fandringanana izy, eny tamin'ny fotaka mandrevo, ary nampitoetra ny tongotra teo ambony vatolampy izy ka nampijoro ahy. Ary nanisy firam-baovao teo am-bavako izy, dia fideranan'Andriamanitsika maro no ahita sy atahotra ary atoky an'i Jehovah. Sambatra izay olona manao an'i Jehovah ho tokony, ka tsy mivily ho namam-piavinavina na mpivadika ho amin'ny lainga. No hamaronao ny fahagagana sy ny hevitrao izay nataonao ho anay, Jehovah Andriamanitra. Tsy misy azo ampitaina aminao. Raha tiako ambara sy olazaina ireny, indro maro loatra ka tsy tambo isaina. Amen. Ho marina aminao ne izany amin'ny anaran'i Jesosy. Aleluia. Andao tsika hideran'Andriamanitra, andao tsika hisotra an'Andriamanitra, fa rehefa niantso ianao dia nitodika izy, nijery anao, nitsinjo anao, dia nandre ny fitarainanao. Ny Andriamanitra ao dia Andriamanitra velona. Ny Andriamanitra ao dia manatsofina ary mandre. Aleluia. Rehefa miantso ianao dia mamaly izy, dia nitodika izy, dia napakatra anao avy tao amin'ny lavaka fandringanana, avy tany amin'ny fotaka mandrevo, dia nampitoetra ny tongotrao teo ambony vatolampy izy, dia nampijoro anao. Vatolampy dia Jesosy. Amen. Nalainy ianao dia nentiny teo amin'i Jesosy, dia nataony nijoro teo amin'i Jesosy. Dia avy eo amin'izay nanisy firam-baovao teo am-bavanao izy, fideranan'Andriamanitra. Sambatra izay olona manao an'i Jehovah ho tokony. Iza ny tokonao? Andao rangahy ataontsika Andriamanitra ihany no tokontsika. Ao
tsy hitoky amin'ny olontsika, tsy hitoky amin'ny volontsika, tsy hitoky amin'ny arenitsika, tsy hitoky amin'ny hery sy tanjaka koa tsika, fa andao hitoky amin'Andriamanitra. Aza mivily ho namam-piavinavina na mpivadika ao amin'ny lainga. Andao hijoro amin'ny fahamarinana mandraka rifa. Voalaza amin'ny mpanao salamo hoe no hamaroanao ny fahagaganao sy ny hevitrao izay nataonao anay. Andriamanitra dia tsy mba lany hevitra zany aminao. Tsika mety hoe tena ahoana ihany ary amin'ny faran'ity zavatra ity, fa tsy lany hevitra izy. Fa misy fahagagana maro isan'andro afaka hisitrahantsika, mihoatra lavitra noho izay andrasantsika. Tsy misy azo ampitahina. Raha tiana ho lazaina izy mpanao salama, raha tiana ho ambara, dia maro loatra ny fijoroana vavolombelona izay azo tanisaina isan'andro. Amen. Andao hivavaka tsika, andao hisaotra an'i Jesosy. Fa velona ny Andriamanitra ao. Sandrato ny tananao dia tiako ianao hankasitraka an'Andriamanitra. Loaro ny salaminao avy ao anatin'ny fonao. Inona ny zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao? Inona ireo fahagagana nataon'Andriamanitra taiza nisy anao taloha dia ahoana ny nisy anao amin'izao? Rehefa nalain'Andriamanitra ianao dia nampitoeriny teo amin'ny Jesosy. Isaory Jesosy fa izy ny vatolampy, izy ny mampijoro anao, izy ny mbola mahatonga anao ho tahaka izao. Jesosy nefa mivavaka mba tsy ho levona ny finoantsika, izy no nitahiry ny finoantsika ary izy koa no antony finoantsika sy hijorontsika. Ray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zahay. Misaotra noho ny amin'ny fitiavanao, misaotra noho ny amin'ny famindramponao, misaotra Jesosy fa ianao dia tsy mba mamela anay ho irery zany. Rehefa miantso zahay dia mijery ianao dia mandre ny fitarainanay ianao, dia iny ianao manafaka anay avy ao amin'ny lavaka sy ny fotaka izay nilatsahanay. Misaotra fa ianao ny mpamonjy mora azo amin'ny andro fahoriana, ianao ny mpamonjy sy efa nahavita ny zavatra rehetrarehetra ao anay. Misaotra Jesosy, androany zay dia mideranao noho ny amin'ny famonjena zay efa nataonao, mideranao zay noho ny amin'ny famelan-keloka zay nataonao, mideranao zay noho ny amin'ny fanasitrarana zay efa nataonao, mideranao zay noho ny amin'ny fananganana ny fiainam-panahinay zay efa nataonao, mideranao zay fa noho ny amin'ny ranao dia efa mandresy ny fahavalo izahay, mideranao zay Jesosy fa tsisy zavatra avaty aminay fa noho ny nataonao dia manoatra noho ny mpandresy izahay. Misandrata ray amin'ny anaran'i Jesosy aoka ny fiainanay Jesosy tena fiainana fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Ampatsiahivo mandrakarivo izay fa tsisy avy aminay zany tsisy herinay zany tsisy tanjakay fa noho ny nataonao teo amin'ny hazo fijaliana. Misandrata ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mahazo ho toerana vetivety. Alleluia. Alleluia. Dao aloha tsika mba hanao anona kely. Alleluia. Ataovy mafimafy. Alleluia. Ny alleluia dia fiderana an'Andriamanitra. Ny fahavelomantsika ohatran'izao dia tokony efa ampientanentana antsika. Sekoly Fitahiam-panahy androany ny fanahinao dia efa ataovy miombona amin'Andriamanitra. Tsy hoe rehefa sekoly fitahiam-panahy vao miombona amin'Andriamanitra ny fanahinao, fa rehefa vao velona ianao, vao mifoha ino ny masonao dia iza ny tsaroanao voalohany? Ny nofinofinao ve? Ny vadinao ve? Sa Jesosy? Famindram-po no ijoroako androany. Noho ny fitiavany sy ny fanantenany ho tanteraka dia natsangany indray androany. Alleluia. Alleluia. Izany ny antony fijoroantsika isan'andro isan'andro. Manantenantsika ho tanteraka Andriamanitra. Izany ny antony famindram-pon'Andriamanitra tsy tia nisy ho very fa mba ho tonga amin'ny fibebahana marina. Alleluia. Rehefa nomena tombonandro zany dia fiainam-panahy karakaraina, fiainam-panahy karakaraina, fiainana eto an-tany eo ihany. Fa mihoatra lavitra noho izany ny fiainam-panahy. Satria ny fanahy maharitra mandrakizay. Ny eto an-tany 70 taona, 80 taona, 90 taona, 100 taona, raha tahiny mateza dia 520 amin'ny 100 taona dia maty. Fa ny fiainam-panahy maharitra mandrakizay noho izany, andao karakaraina ny fiainam-panahy. Andao anao izay mahafaly an' Jesosy. Andao fantarina inona ny efa nataon'i Jesosy atsika dia andao hiditra ao anatin'izany. Ampifalio Jesosy. Ampireveo Jesosy. Rehefa manam-bola iny ianao tia ampirevo ny zanakao na ny namanao. Tianao vidiana daholo, inona ny tiany? Fantarinao mihitsy hoe inona ny tiany dia hoentinao any amin'ilay toerana tiany izy. Ay, tia manao piscine, ndao ary anao piscine. Tia milalao any amin'ny parka, ilay toerana filalaovana feno kilalao ireny, andao ary ho any. Tia mihinana glasy, dia tsy hoe any amin'ilay glasy na efa-jato ireny izy ny hividiananao, fa mba hoentinao any amin'ny Lyonnais izy, entinao any amin'ny Blanche-Neige izy, entinao any amin'ny Colbert izy, hoentinao omenao ilay zavatra tsara indrindra araka ny fafana izay eo aminao. Andao tsika ampirevy an' Jesosy.
any a andao tena ataontsika zay mahafaly an'Andriamanitra afaka ataontsika izany miaraka amin'ny fanahy masina alleloia fantariny ao am-pon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiombonana amin'ny fanahy hoy izy ny tena amin'ny Korintana voalohany hoe tsy misy mahalala ny ao am-pon'ny olona afa-tsy ny fanahiny ihany fanahiny olona ihany dia ohatran'izay koa tsy misy mahalala ny ao am-pon'Andriamanitra afa-tsy ny fanahin'Andriamanitra ihany rehefa miombona amin'ny fanahy masina tsika rehefa miresaka matetika amin'ny fanahy masina tsika rehefa mamaky teny isika dia ampahafantariny fanahy masina hoe izao mampifaly an'Andriamanitra izao no tiany Jesosy dia fantatrao ilay izy dia lasa amin'izay ianao manome izay mahafaly azy alleloia anisan'ny mahafaly azy zao ny famoahantsika ny vokatry ny fanahy anisan'ny mahafaly azy zao ny famoahantsika ny toe-po araka an'Andriamanitra toe-panahy araka an'Andriamanitra ao dia fantaro zay dia hiazaka zao zay tonga dia ataovy izay mahafaly azy fa rehefa faly izy dia renao ny fifaliany dia misy fiadanana ao anatinao amen amen na sekoly fitahiam-panahy androany ampifaly io fotsiny Andriamanitra rehefa faly Andriamanitra dia mety ny zavatra rehetrarehetra ny zanaka dia manao izay mahafaly ny rainy ahoana hoe ny zanaka dia manao izay mahafaly ny rainy iza ny zanak'Andriamanitra tsika samy zanak'Andriamanitra andao ampifaly ny raintsika andao ampifaly an' Jesosy andao ampifaly an'Andriamanitra andao tsy hanao izay mampalahelo ny fanahy masina andao andeha araka ny fanahy andao tsy hiaina ny asan'ny nofo alleloia zany andao tsy hiaina ny asan'ny nofo fa andao ampifaly an'Andriamanitra isika zay dia mety ny zavatra rehetrarehetra rehefa faly Andriamanitra tsy hitanao zany io nofo io rehefa faly Andriamanitra ninninona mitranga eo aminao dia mety foana reto tonga dia mety foana rehefa faly Andriamanitra dia misy fiadanana zay ao zay le hoe fiadanan'Andriamanitra mihoatra noho ny fahalalana rehetra mihoatra noho ny zavatra atrehana rehetra misurpassé ozy izy ny teny frantsay misurpassé ny rehetrarehetra zay lalovanao rehefa ao am-ponao ny fiadanan'Andriamanitra zay mahatonga reny olona tany amin'ny testameta taloha reny sy any amin'ny testameta vaovao sy amin'izao vaninandro ankehitriny zao na any andavaky ny liona ary dia mitsahatra na tsipy ao anaty lafaoro ary tsisy mikikika tsisy mitaraina tsisy hoe atsoy dadabe atsoy bebe atsoy tonton atsoy izy rehefa any amponja dia mbola mahita tory any amponja alleloia satria miadana ao le fiadanan'Andriamanitra manao izay mampifaly an'Andriamanitra dia tafatoetra ny fiadanana any tsara manao izay mampifaly olona amin'izay ianao tsy miady aman'olona fa ny olona tsy ho afa-po amin'ny zavatra ataonao zany mihitsy zay ataonao mahita tenenina foana ny olona fa atovy afa-po Andriamanitra andao hiazakazaka any amin'Andriamanitra isika amen amen Jaonina 7:2 amaranako azy zao mivoasoratra hoe aleo sikafantsika amin'ny baiboly Jaonina 7:2 na Jaonina 7:2 amin'ny anaran'i Jesosy ndao mba iarahantsika mamaky raha ohatra ka sitraka ao Jaonina 7:2 isa 2:3 ry malala mangataka aho mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ne ianao tahaka izay hanambinana ny fananao ihany amen Jaonina 7:2 ry malala mangataka aho mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ne ianao tahaka izay hanambinana ny fananao ihany afaka ho tonga amin'izany fanahy ambinina zany isika alleloia afaka hiainantsika zany hoe fanahy ambinina zany reny olo reny tena ambinina inona moa le hoe ambinina eny misy olona hoe ambinina ny anarany fa tsy izay aloha ndresantsika androany fa le hoe ambinina zay ataony dia mety daholo mivarotra mangahazo izy miroborobo be ny mangahazo mihitatra be ny fivarotany mivarotra kiraro izy miroborobo be ny fivarotana kiraro mety ny fivarotany manao restauration izy na mikarakara sakafo mandeha be ny fivarotany na sakafo manao varotra tomobily izy mety daholo mandeha dia miroborobo be fa eto ozy izy ny apôstôly Jaonina mangataka aho mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra nenao tahaka ny hanambinana ny fananao ihany afaka hiroborobo ny fiainam-panahintsika tsirairay avy tsy voatery angatsika any
sa hoe tsy maintsy misy fangatsiahana kely. Afaka mirehatra be, afaka ambinina, afaka tena hoe miroborobo ny fiainam-panahy, afaka mandroso, miala avy amina teraka indray dia zaza bodoram-panahy dia tonga olona matotra ara-panahy, tonga olona mijoro ara-panahy, tonga olona matotra amin'ny fiarahana amin'i Jesosy. Inona ilay olona matotra amin'ny fiarahana amin'i Jesosy? Ozy izy Jesosy mantsy Petera hoe rehefa kely ianao dia afaka mandeha amin'izay tianao, afaka manao izay tiana. Ohatran'ny hoe azo atao daholo ny zavatra rehetra rehefa zazaram-panahy dia mety na dia izao ary, mety na dia izao ary. Fa rehefa lehibe ianao izy Jesosy mantsy Petera dia tsy maintsy olona no hitatana anao dia hitondra anao any amin'izay tiany. Ny olona matotra ara-panahy dia ny olona manaiky taria amin'ny fanahy masina, ny olona tsy mandeha amin'izay tiany fa olona manaiky taria an'i Jesosy any amin'ny sitrapony. Dia hafa mafy ho an'i Jesosy. Tantaranao nge izany tantaraiko izany. Izao ny olona matotra ara-panahy zao. Olona tantanan'Andriamanitra. Mino aho fa misy zavatra atao ianao, fanapateferinao ilay zavatra atao noho ny programan'Andriamanitra, noho ny fandaharam-potoanan'Andriamanitra dia no leferinao ilay zavatra tokony atao. Fa lasa ianao manaja an'Andriamanitra. Tsy any amin'izay tianao no andehananao fa ao amin'izay tian'Andriamanitra. Izay ny atao hoe olona matotra ara-panahy. Vitanao no mandanjalanja ny programan'olombelona sy ny programan'Andriamanitra. Tsy manome tsiny ny olona tsy afaka ahako fa mety manana ny antony izy. Fa izay ny atao hoe matotra ara-panahy. Aleloia. Dia hitanao fa ho ambinina ny fanahinao, mahazo aina ny fanahinao, horenao ny fiadahana an'Andriamanitra ao anatinao. Ary tononoko fa mahazo aina ao anatinao izany amin'ny anaran'i Jesosy, satria ianao dia olona misafidy ny hanome ny toeran'Andriamanitra sy hametraka ny toeran'Andriamanitra ho lohalarana amin'ny zavatra rehetrarehetra. Amen. Mety ny zavatra rehetrarehetra. Teneno eo akaikinao, mety ny zavatra rehetra hoe. Mety ny zavatra rehetrarehetra. Andao hijery an'i Jesosy fotsiny. Inona ny ao am-pon'i Jesosy, inona ny ao am-pon'Andriamanitra dia hiazakazao izay. Dia ampireveo izy, ampifaly eo izy, omeo izay mahafaly azy. Ataovy afa-po izy. Tsy haiko nareo ahoana rehefa hoe mba mampirevy vady, mampirevy zanaka, mampirevy namana. Faly ery ianao rehefa hoe afa-po ny zanakao, afa-po ny vadinao. Tena hoe faly. Dia mihoatra lavitra anao izany Andriamanitra. Tena voalohany aloha, tena faly Andriamanitra rehefa afa-po ianao. Fa mihoatra lavitra anao izay, faly ianao rehefa afa-po Andriamanitra. Fa afa-pon'Andriamanitra andao rangahy-katsahana. Amen na? Andao katsahana izany. Ampandefero ny rehetrarehetra fa tovy afa-po Andriamanitra. Dia ho hitanao izany hoe miadana ao amin'i Jesosy izany. Amen. Andao tsika hitsangana. Eo afaka vetivetintsika. Jesosy tenen'i Jesosy hoe manomboka androany voninahiko hamantatra ny sitraponao. Ampahafantaro azy izany fa ataoko afa-po ianao Jesosy ny amin'ny fisiko. Izany Jesosy ny vavakay andro amin'ny maraina. Tsy ny andeha araka ny nofo, tsy ny hiziriziry amin'ny sitraponay. Fa te hiepita izay Jesosy, miala avy amin'ny fahazazana, hiepita any amin'ny fahamatorana sy ny fahalehibiazana ara-panahy. Tsy andeha eo amin'ny nofo intsony Jesosy, fa ho tonga olona matotra amin'ny fiarahana aminao. Vonona mpandefitra ny nofo, vonona tsy hiaino ny nofo, fa hanome izay mahafaly anao. Hamantatra ny eo am-pon'Andriamanitra ary hisitraka ny fahafahampon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fisinay. Fanamasinao, ampio izay. Ampio mandrakariva izay. Tsy te handeha irery izay satria tsy vita ny nofonay izany. Fa miaraka aminao fanamasina dia mety izany. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao tiaka mafy ho an'i Jesosy tsika. Ataovy mafy ny tiaka ho an'i Jesosy. Fiadanana ho antsika rehetra. Amen. Mazoa toerana avy hatrany ary. Dia hivavaka tsika. Andriamanitra misaotra anao izay amin'ity fotoana androany sarobidy indray. Ny fotoana rehetra raha tsapanay raha takatray dia tokony ho sarobidy satria fotoana tsy hafa fa eo amin'ny fanatrehanao. Ary raha jerena ny Baiboly iray manontolo ny fotoana rehetra izay nateo anao dia ny zavatra mitranga hoe miasa eo foana ianao Andriamanitra. Amin'ity fotoana ity misy olona nanao sakrifisy ny alavainy amin'ny toerana misy azy.
namoy zavatra be dia be noho ny aminao satria te hifankahita aminao androany. Aoka Andriamanitra ty fotoana ty ho tena fotoana ahafahany fankahita tokoa amin'ny fahafenon'ny fahafapo eo amin'izay tediavanay sy andrasanay ianao. Dia aoka ho renay sy ho tsapanay androany fa eto ianao miaraka aminay dia eto koa ianao mamangy anay. Dia mitenena mandrakariva fa miaino anao zay ho voninahitry ny anaranao ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mamerina ny arahaba ho antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity maraina vaovao ity indray. Andehantsika hifampahery amin'ity fotoanandroany ity anatin'izao sekolina fanambiana toetra sy fitahiam-panahy zao. Dia magaga tokoa Andriamanitra zay mahafantatra nisy fotoana ohatra ny tantaran'ity sekoly fitahiam-panahy ity dia ny zavatra nasain'i Jesosy nitoriana zao taloha hoe fitahiana foana. Dia rehefa mandeha tokoa le izy tena mamaly. Aloha tena teneniko mihitsy hoe mamaly le izy. Misy fotoana iray tenenin' Jesosy hoe miracle iray dia mamaly le izy. Ameko zavatra iray ohatra nareo. Nisy fotoana iray andro izay alakamisy ohatr' izao. Dia nisy zavatra natrehana. Nisy problème zany. Dia anao zany mba miandry an'le tena le hoe tanan'Andriamanitra hiasa. Mbola tany am-pasapito ny sekoly tamin'izay. Dia pasteur Jao no nanao ny sekoly fitahiam-panahy. Dia tao anatin'le fotoana nisy zavatra niteneniny hoe raha vao ravo ty fotoana ity dia zao ny tranga. Dia niraisiko le izy ho azy zany amin'ny anaran'i Jesosy. Nirava tokoa le sekoly, nitranga tena arabaky teny le zavatra voalaza. Tiako ambara amintsika hoe mailo ianao amin'ny fotoana satria mantoa Andriamanitra miantso antsika ao amina fivoriana iray dia hiasa eo izy zay. Dia tsy tokony ho tahaka ny fahazaranao amin'ny fahatongavanao ny hatongavanao eo fa tokony ho renao hoe androany zay teny latsaka ao zao ho anazy zay. Dia zay koa ny tranga ao amin'ny fiainako. Zao mantsy le izy. Ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe Andriamanitra tsy manao ninina zany raha tsy efa milaza ny heviny amin'ny mpanompony izy. Inona ny tianambara? Ao ambadiky ny teny izay alefan'Andriamanitra dia ao ambadiky izay mivokatra amin'ny tranga. Zany hoe tsisy hetsik'Andriamanitra zany raha vao tsisy teny. Azonareo tsara ohatra hoe Genesis toko voalohany. Miteny Andriamanitra dia izay teneniny no mitranga. Zany hoe ao ambadiky izay teneniny dia ao ambadiky izay mivokatra amin'ny tranga. Dia ndazo tantara kely nareo. Nisy ankizy izay nijoro vavolombelona tamin'ny herinandro. Zao izy izy zavatra nitranga. Narary tonga ny alina dia le alina iny ozy izy ohatrany nisy henoko ohatrany hoe nisy fananan'indry ana zany. Dia tsy nahetsika dia tsy mateny dia nanomboka tamin'iny dia zavatra nitranga ozy izy narary foa maraina tsy tafatsakana teo mpandriny. Dia nyteny amin'ny mamanay ozy izy hoe marary dia marary be ny lohako fanina be tsy tafatsangana. Dia natory teo. Mandeha nitory teny ozy izy dia maraina dia henoko ilay toriteny dia miaino aho ozy izy dia nenoko hatramin'ny farany. Verina indray ilay toriteny ny atoandro. Za mbola tsy tafahetsika eo am-pandriana. Dia nenoko indray ilay izy ozy izy nenoko fanondroany. Tamin'ilay fanondroany amin'izay no nisokatra tampoka ny saiko ozy izy hoe Jesosy eny afaka manasitrana anao zao. Dia reko ilay izy ozy izy tonga dia niraisiko tato anatiko hoe zay ny fahamarinana ho aho fa ay Jesosy ka afaka manasitrana anahy zao. Dia niraisiko ilay teny ozy izy dia inona no nitranga. Teo ny eo tonga dia rekotra nisy zavatra nitsoka tao anatiko. Niverina ilay toriteny fanotelony ny arivan'iny. Nienoko fanotelony iray ozy izy. Fa efa tsy naninona intsony aho fa afaka sitrana tanteraka. Hitanareo ilay fahamarinana omen'Andriamanitra ao ambadiky ny teny izay alefany. Ny teny izay mahatonga Jesosy ny tenin'Andriamanitra miteny hoe ny teny kosa izy dia toy ny oram-panala toy ny ranonando milatsaka amin'ny tany. Tsy miverina foana raha tsy mahatanteraka izay nanirana azy. Izany hoe misy mission io teny io. Ka ny teny alefan'i Jesosy androany zao misy mission eo amin'ny fiainanao. Fa raha afaka misokatra ny ao anatinao androany mahatakatra hoe ho ahy zany dia izay mihitsy ny andrasako androany, izay ny teny hiasa eo amin'ny fiainako dia mifanena amin'ilay vokatra ianao.
amen. Andehantsika hijery tenin'Andriamanitra. Patsaka tantara voalohany. Tantara voalohany toko fahaefatra ny andininy fahasivy. Tantara voalohany toko fahaefatra ny andininy fahasivy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jabeza dia nalaza noho ny rahalahy. Ary ny reniny nanao ny anarany hoe Jabeza fa hoy izy, ory aho raha niteraka azy. Ary Jabeza niantso an'Andriamanitra ny Israely hoe, engane ka ho tahinao tokoa aho, ka ho alalahanao ny faritaniko, ary ho amiko ny tananao, ka arovanao amin'ny ratsy aho, mba tsy hampahory azy zany, ary dia nomen'Andriamanitra azy nangatahana. Amen. Inona no zavatra voamarika ao aloha raha mihaino an'izay teny izay ianao? Satria amin'ny fotoana makitsika tokony misy zavatra tonga dia voarainao. Zaho zao voaraiko tonga dia zao. Ozy izy ilay teny hoe ary nomen'Andriamanitra azy nangatahana. Ny kristianina rehetra, ny olona rehetra mivavaka mitady an'Andriamanitra dia miandry izay fotoana anankiray izay, ilay fotoana atao hoe amalina ny vavaka ao. Miandry an'izay ianao. Dia rehefa tsy valiana ilay izy dia dradrayntsika ohatra misamodika be eny hoe rovina ihany ary sao dia tsy henin'Andriamanitra ary ny vavaka nataoko. Fa zao ny zavatra nitranga teto dia endao hiverenantsika kely. Lehilahy anankiray ity dia zao hoe Jabeza ny anarany. Dia nandinika ny tantarany a dia tsy dia hoe olona malaza ao anaty baiboly izy, fa voasoratra ny tantarany, satria nisy zavatra nampiavaka azy tamin'ny olona rehetra. Ozy izy ny teny, Jabeza dia nalaza noho ny rahalahiny. Ny reniny nanao ny anarany hoe Jabeza fa hoy izy, ory aho raha niteraka azy. Zao ilay tranga. Voateraka ity lehilahy ray atao hoe Jabeza ity dia inona no nitranga teo aminy? Tonga dia ozina ny tonga teo amin'ny fiainana. Satria tonga dia mifatsy amin'ny mamany hoe atao hoe Jabeza ny anarany a, satria fahoriana, ory aho raha niteraka azy. Dia hitanareo ny hevitry le teny zany le anarany hoe Jabeza dia hoe fahoriana. Enja zany. Azanareo ve le izy? Ohatrany hoe tonga dia mifatsy an'le mamany le izy, dia zao ny zavatra nitranga. Lasa fahamarinana teo amin'ny fiainany le izy. Satria tamin'ny fiainany ray manontolo dia fahoriana, fantrana, tena hoe tena ory izy teo amin'ny fiainany. Satria namaly azy ny anarany. Fa ny zavatra hitako dia zao, zay ny sekren'ny olona anankiray tena miankina amin'Andriamanitra sy mametraka ny fony amin'i Jesosy. Amen. Inona ny sekret? Fatakarana ny tao anatin'ny Jabeza. Hoe ty zavatra misy sy mitranga eo amin'ny fiainako ty, anankiray ihany ny atafavoaka amin'ity, Andriamanitra. Amen. Dia ozy izy hoe nitady an'Andriamanitra izy, dia dao jerentsika amin'izay sujet de prière. Inona mivavaka nataony? Nisy zavatra anankiefatra, ny zavatra niresahany ato. Vavaka nataony dia zao, anankiefatra zavatra nentiny teo amin'Andriamanitra. Dia dao ny ho jerentsika ilay zavatra nentiny teo amin'Andriamanitra. Ozy izy ny ambarany teny. Voalohany, engane ka ho tahinao aho. Faharoa, ho alalahanao ny faritaniko. Fahatelo, ho amiko ny tananao. Ary fahaefatra, arovanao amin'ny ratsy aho, ary tsy hampahory azy zany amin'ny androko. Anankefatra ilay sujet de prière. Fa zao ilay izy, matetika misy etapina dingana ilay vavaka nataony. Dia zay ny tonga dia nidiran'Andriamanitra ny namaliny azy. Matetika ny kristianina mijanona eo amin'ilay etapy voalohany. Inona ilay voalohany? Engane ka ho tahinao aho. Matetika tsika tavela eo amin'ny dingana anankiray io. Le Andriamanitra tahio aho amin'ny zavatra rehetra, tahio aho amin'ny asako, tahio aho amin'ny fivelomako, tahio aho. Dia eo tafavela eo, tavela eo. Idingana voalohany io. Fa fatakarana tao amin'ny Jabeza dia zao, tsy mijanona eo amin'ny voalohany io ihany hoe tahio aho Andriamanitra.
fa nisy faharoa, fahatelo, fahaefatra. Dia ozy izy, ho alalanao ny faritaniko. Zany hoe ny fatakaran'izany hoe raha ho tahinao Andriamanitra dia misy dingana fitarana eo amiko tsy voafehy eo amin'izay dingana misy androany. Fahatelo, ho amiko ny tananao. Amen. Inona haitsika tsara ny tenin'Andriamanitra ohatra hoe tamin'ny Joba. Dia ozy izy Satana hoe io anie mahatonga an'io ozy izy ny tananao anie eo aminy, fiarovanao eo aminy. Dia izay mahatonga azy ohatran'io fa tsy hoay ny tananao dia tonga dia ho hitanao fa tonga dia miparitaka io. Zany hoe fatakaran-jabeza zany zao, na eo amin'ny fitahian'Andriamanitra raha vao tsisy tanana eo amin'ny fiainanao tsy ahita zany ianao fa tsy maintsy ho tafavoaka ianao. Dia ozy izy hoe engane ka hoeto amiko ny tananao. Ary fahaefatra, arovanao amin'ny ratsy ary tsy hampahory ahy izany. Amen. Hitanao amin'izay ny fahatakarany, arovy amin'izay Andriamanitra. Tsisy tsony ilay fahoriana nampahory ahy tamin'ny fiainako rehetra hatramin'izay. Ny tao anatin'ny fahatakarany tamin'ny farany io, délivrance. Hoe délivreo amin'izay ho afaka amin'ny zavatra rehetra nangeja hatramin'izay. Zay fahatakara zay tokony ao anatintsika amin'ny fotoana isafidianantsika anatona an'Andriamanitra. Ozy hoe aza mijanona eo amin'ny dingana voalohany ihany dia le teren'ny filana ianao hoe Andriamanitra taioa tsisy farany. Fa manana ny fahatakarana fa plus mandroso ianao miaraka aminy dia fantatrao amin'izay hoe aiza amin'izay ny ametrahako ny tongotra eo amin'ny fiarahako amin'Andriamanitra. Inona ny zavatra nitranga? Ny vavaka nataon'ny Jabeza reto tena fahatakarana be. Satria izao ny fantany hoe ny fototry ny ratsy rehetra teo amin'ny fiainako dia miafina atao mbadika ty anarana nomena aty. Tsy maintsy délivre ho afaka ao anatin'ity satria efa mipetraka hatrany am-boalohany fahoriana. Dia lasa tamin'ny fiainany ray manontolo miaina tao anatina fahoriana izy. Dia fantany ilay izy raha délivre miala amin'ity dia manomboka eo ny dingana vaovao iarahako amin'Andriamanitra. Vavaka nataony. Ozy izy, délivre-moi de tout. Afao amin'ny rehetra, amin'izay zavatra mamatotra, engane ka eo amiko ny tananao, anafaka amin'ireo fampahoriana ny ainao ka hatramin'izay. Dia ny fahatakarana manaraka, délivre-moi de moi. Afao amiko amin'izay satria ato ny tena mamatotra ato. Ny rehetra manodidina efa eo amiko ny tananao manafaka fa afao amin'ity tenako ty. Hitanareo, matetika ao amintsika ao ihany mamatotra sy mangejantsika ao. Fa tsy takatritsika le izy. Ary izay mahafatakarana ara-panahy dia zaho ozy hoe izay no natonga ny Jabeza soratana tao anaty Baiboly. Mba eritreretina reny hoe ohatra hoe i Abrahama toko 12 no nanoratana ny tantaran'i Abrahama ao anaty Baiboly. Fa Jabeza verset anankiroa fotsiny. Fa nefa nosoratana izy satria nanino? Nisy fahatsilom-panahy tao anatiny. Dia le fahatsilom-panahy no nahafahany fakahita tamin'Andriamanitra. Dia jerentsika ne ohatra ny faharoa nanoratana ny tantaran'i Jabeza dia tantara voalohany toko faharoa. Vadika kely eo ambadika eo fotsiny tsika. Dia raha soa ny jerentsika le tenin'Andriamanitra. Tantara voalohany toko faharoa. Dia jerentsika eo amin'ny andininy zavady. Eo amin'ny andininy fa 5:50. Tantara voalohany toko faharoa dia ny andininy fa 5:50. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny foko ny mpanoratra izay nonina tany Jabeza dia ny Tiratita, ny Simeatita ary ny Sokatita. Ireo ny Kenita avy tamin'ny Amata, rain'ny taranaky Rekaba. Io ny ankiray dia ilay vakintsika teo ny verset anankiray. Ina tiako ho tenany? Rehefa nivaly araka ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra teo hoe nohainon'Andriamanitra ny vavaka Jabeza
dia nanomboka niditra tao amin'ilay dingany fitarana amin'izay izy. Mahantra ny netomboany fa inona ny nefarana? Nanangana tanàna ray manontolo izy. Ny tanànan'ny mpanoratra ozy izy, ny ville des scribes, dia Jabezany nanorina azy. Dia natao hoe anaran'ny Jabezany anaran'ilay tanàna. Hitanareo hoe olona niainga tamin'izany dingana izany, fa ny sekret ao anatin'ilay izy, ny fafahany fandray tamin'Andriamanitra, ny fafahany tena ny fakahita tamin'Andriamanitra teo amin'ny fiainana, dia nentin'Andriamanitra ao any amin'ny dingana. Ambony no nisy azy izy. Raha jerentsika ilay toko faha-efatra teo ny andininy fahasivy, dia ozy izy ilay voalazan'ny tenin'Andriamanitra teo hoe ary Jabeza dia nalaza noho ny rahalahiny. Hitanareo, ao anatin'izay ilay dinga patakarana nandrosoanao eo amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra izay, dia tsarovy fa manavaka anao Andriamanitra. Ary izay ny tombo no an'ny olona anankiray tena mifototra ao amin'ny ara-panahy eo amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Satria ao amin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra rehefa tena mifototra ianao dia tsy tapitra izany ny hevitr'Andriamanitra sy ny lalana hitondrany ianao. Azonareo ilay tenin'Andriamanitra mivakin'ny paster sandratra teo hoe ilay hevitr'Andriamanitra ao anao anie ozy izy ohatrany fasika. Raha isainao ilay izy, ianao zao androany mety hiteny amiko ny ana zao zao ny problème, fa ny solution amin'iny fasika. Ianao zany ohatrany hoe fariana fotsiny tsy hitana hoe aiza ny lalaka-ivoahana, fa raha Andriamanitra ny resahana ny solution atafavoakanao amin'ny PDB. Fa arakaraka ny androsoantsika ao amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra dia tadidio fa zao afaka ny hanokatra lalana any amin'izay tsy takatra ny sainao Andriamanitra. Dia aza mijanona eo amin'ilay dingana voalohany an'ilay vavaka nataony Jabeza hoe taio aho, fa mandrosoa lalidalina dia ahita ny tanin'Andriamanitra miaso eo amin'ny fiainanao ianao. Nareo hoe tsy mieritreritra hoe ao amin'Andriamanitra reto a, Andriamanitra tsisy voana faratsiny zany ao aminy. Atsika tsara ny tenin'Andriamanitra ohatra amin'ny salama manao hoe sady tsara ianao no mpanao ny tsara. Tsisy faratsiana ao amin'Andriamanitra. Fatratra iny mety mieritreritra hoe ohatra, meko ohatra nareo, i Adama zao tamin'ny fotoana nanontany, raha vao nanota Andriamanitra dia inona ny saziny? Voaozina. Dia voaozina ny tany, dia hoe ratsy be Andriamanitra raha nanozina ny Adama. Fa tsy izay ilay izy, fa misy fahatakarana ao ambadik'ilay izy. Inona ny fahatakarana ao ambadik'ilay izy? Ny zavatra tenenin'Andriamanitra sy ny zavatra rehetra ataony mitranga ao amin'ny fiainan'ny olona anankiray, na ny fatongavany ara jerena ohatrany hoe loza. Fa rehefa mandroso ianao ao anatiny io, dia tadidio fa misy hevitr'Andriamanitra ivoahana ao anatiny io. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Raha jerentsika ilay resaka nataon'Andriamanitra manokana ohatra tamin'ny Adama. Dia zavatra nitranga rehefa nanoty i Adama, dia ny zavatra nitranga teo amin'ny fiainany dia naninona? Ozy izy voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Andraso fa ovakitsika ilay tenin'Andriamanitra dia amin'izay izy tonga dia hitantsika. Genesis toko 7, ny andininy 17. Genesis toko 7 ny andininy 17. Dia zao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Aroy koa izy tamin'ny Adama, satria efa niainy ny feo amin'ny vadinao ianao, ka nihinananao ny hazo izay nandrarako anao hoe aza hinananao izany, dia voaozina ny tany noho izay nataonao. Fahoriana no hinananao ny vokany amin'ny andro rehetra iainanao. Ary nisy tsilo sy hery ho anao izy, ary hoaninao ny anana famboly. Ny atsembohan'ny tavanao no azahoanao hanina, mandra-piverinao any amin'ny tany fa ny tany nanalananao, fa vovoka ianao ary iverinao amin'ny vovoka indray ianao. Andriamanitra manasazy any Adama eto. Dia raha amin'ny fomba fijery dia hitanareo izay matonga Paoly apôstôly miresaka hoe ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra dia tsara avokoa raha raisina amin'ny fisaorana. Zany hoe raha mandray an'ilay izy ianao zany ka manapatakarina ao anatin'ilay izy hoe mahasoa hevitra tsara zany ho anao. Na sazy aza natokava'ilay izy, ozina aza ilay izy. Dia ozy izy tenin'Andriamanitra hoe voaozina ny tany noho ny nataonao, dia amin'ny atsembohan'ny tavanao no hihinananao. Dia jere tsara ilay izy fa ao ambadika izay misy solution eritseretin'Andriamanitra ao ambadika io.
satria ozy izy mpanampon'andriamanitra zao hoe nanalana ny adama tao amin'ny sahedenany hoe voaroka fa le fandroana anazy iarovana azy mba tsy ho faty ao amin'ny sahedena dia any ivelany mapety azy voaroka izy dia inona ny zavatra mitranga betsaka ny olona rehefa miresaka nareo hoe tsy maheno hoe rehefa miresaka dia hoe zao hoe tsy maintsy mitsemboka tsy maintsy miasa mafy vao mihinana satria ny atsembohan'ny tavanao ny hinananao dia nahavarinanao zay mahavarina ny olona raha miresaka ohatra hoe tena ao anaty baiboly dia zany zao hain'ny olona tsy enjery azonareo hoe le tiako tenenina hain'ny olona tsy enjery be zay teny zay na olona tsy mpivavaka raha dia ny atsembohan-tavana tsy maintsy hinanana e le ozina ny lasa tafapaka ao anaty fon'ny olona fa tsy ilay tanan'andriamanitra sy tsodran'andriamanitra ny lasa voarainy eo amin'ny fiainana nefa ny zava-misy a tokony ho tsapan'ny olona hoe raha andriamanitra miteny an'izay dia ahoana ozy izy ny tenin'andriamanitra any amin'ny salamo hainao tsara ny tenin'andriamanitra ahoana ozy izy ny tenin'andriamanitra hoe zava-poana ho anareo alipandro sy mifomaraina azo zay hanina hohanina nefa zany no atao iny omeny malalany na dia matory azy izy zany hoe nydinganiny tany amin'ny mpanao salamo le ozina nazo any adama hoe ao akaikin'izay kay rehefa tonga malalan'andriamanitra ianao sakaizany tsy ianao le misasatra be mitsemboka vao afaka ny hita ny fahasoavana ho anao dia ozy izy ny tenin'andriamanitra zay rehefa tonga tany amin'ny paoly apôstôly ao amin'ny boky galatiana izy miteny an'izay toko 7 dia inona ny nambarana kristy nanafaka anay ozy izy tamin'ny ozony lalàna satria voasoratra fa voaozina zay miantony any ambony azo i adama ny voaozina tany amin'ny adama fa rehefa tonga jesosy dia netiny jesosy teo ambony azo fijaliana daholo le ozina rehetrarehetra ka le ozina tany amin'ny androny adama netiny jesosy teo ambony azo fijaliana ianao androany olona ao amin'ny kristy amen ianao olona ao amin'ny jesosy androany tsy ianao tsony natao ilanjy zay ozina zay ary zay le fahatakarana ao ambadika le izy amin'ny fotoana nananao fahatakarana fa tsy natao hisasatra ianao amin'ny zavatra rehetra fa nisy niaritra teo amin'ny toeranao amen satria jesosy efa tonga niaritra teo amin'ny toeranao amen ozy hoe andriamanitra rehefa miresaka mifijerinao azy ohatra ny andriamanitra masika sady mpanasazy fa ao ambadika zay tenenin'andriamanitra zay misy lalana misy programa tsara afaka ny atafavoakanao atao toy izy antsika ny tantara raha nyresaka indray andriamanitra miala teo amin'ny adama dia tonga teo amin'ny kaina dia inona indray zavatra nitranga rehefa avy namono ny abela indray kaina dia voaozon'andriamanitra koa dia voaroka koa dia ohatrany hoe tonga le izy dia rehefa miresaka andrasy vakitsika le verset jerentsika ao amin'ny genesis toko 4 indray genesis toko 4 dia jerentsika ery amin'ny andininy faraka 10 amin'ny anaran'i jesosy ary ankehitriny dia voaoziny ianao hiala amin'ny tanonenana zay mivava hitelona ny raha ny rahalanao na latsaky ny tananao raha miasa ny tany ianao tsy havokatra ho anao intsony izy ho mpanjenjena sy mpirenireny ambonin'ny tany ianao dia ho kaina tamin'i Jehova lehibe ny valin'ny heliko mihoatra noho izay zakako indro efa nandroanao hiala amin'ny tany onenanao androany dia hery ny tavanao ary ho mpanjenjena sy mpirenireny eny ambonin'ny tany ko na iza ahita dia hamono ahy ary ho Jehova taminy noho izany na iza hamono any kaina dia ho valiana fito eny izy ary Jehova nanao famantarana ho an'ny kaina mba tsy hisy hamono azy zay rehetra ahita azy ary kaina dia niala teo anatrehany Jehova ka nonona teo amin'ny tany Noda tandrifiny Edena inona le zavatra nitranga rehefa nanota indray kaina ka namona ny abela ralahana dia voaozina indray dia ozy izy Andriamanitra nisaziny kaina dia ozy izy hoe satria ianao efa namono ny rahalahnao dia voaroka ianao dia miala eto amin'ity tany ity ianao voaoziny ianao hiala amin'ny tany zay mivava hitelona ny raha ny rahalahnao raha miasa ny tany ianao
tsy avokatra ho anao intsony izy mpanjejena sy pirendreny ambonin'ny tany ianao de ozy izy kaina hoe mafy be kosa zany e mafy be sazina azo ana fa maninona noho izany hitanao zay le teneniko raha voaraisinao amin'ny fahadiovanym-posy fahadiovan'n-tsaina zay tenenin'Andriamanitra na ohatra mafy be ary le tenenina de ozy izy ianao hoe mahasoa azay fa ozy izy kany hoe za ve ny sazo a fa maninona mafy be ohatran'izany le izy fa zao no nafinaritra taminy na de mafy taminy ary nandray an'le izy de nakatoa ihany izy ozy izy Andriamanitra hoe lasa ianao voaroaka prenireny eran'ny tany vagabond zay sazonao kanefa n'izao le izy de ozy izy kaina za zany raha andehandeha any de zay mahita anahy de amono anahy toetrany gaga kely de ozy izy ary ny amono any kaina any tsisy afa-tsy tamaseva sy kaina ny olona teto amboniny tany nefa ozy hoe zay mahita anahy de amono anahy de inona nitranga noho ny avy teo de ozy izy Andriamanitra zao hoe asiako marika ianao de tsisy olona mahazo mikasika sy mamono anao zany ianao ve tsy ohatrany mahita hoe rehefa tonga tany amin'ny tany Egypta rehefa le tamin'ny loza fahafolo amoaka ny zanak'Israely Andriamanitra de ozy izy hoe asivy mariky ny raha ny zanak'ondry isam-baravarana de rehefa mandalo ny anjely fahafatesana ozy izy de tsy amono ao amin'ny trano io izy de ohatr'izay mihitsy ny marika nataon'Andriamanitra tamikainy na sy marika hoe tsy ahatonga ny fandrikanana sy ny fahafatesana eo amin'ny fiainana de tsisy mahazo mikasika azy ny olona hitanareo na de sazian'Andriamanitra voaroaka azy izy de Andriamanitra ndray mbola miala nenina hoe aleo fa arovako ianao fa ny solution anao dana aloha mirenireny de gaga ianao hoe ny roahan'Andriamanitra kaina niala teo de inona nitranga teo amin'ny fiainana lasa izy nandeha nirenireny satria ny tenenin'Andriamanitra taminy de zao solution aza miasa eo amin'ny tany aza mamboly fa ninona ataonao eo tsy avokatra eo ianao raha ohatra zany kaina ka tsy nanapatakarina ny tenenin'Andriamanitra de nikikitra eny de hiasa n'ity tany ty de ndeha amboly eto a fa ozy izy Andriamanitra aza miasa an'io fandana mirenireny inona nefa rankaina lasa ndray kaina de rehefa niteraka hony izy any Enoka de nanorina tanàna anankiray de ny anaran'le tanàna nataony hoe Enoka ny anaran'le tanàna azonareo tsany ave hitanao raha tsy nakatolo ny tenenin'Andriamanitra izy tsy tonga tamin'izay dingany zay fa na voaroaka azy izy de nakatoa ndana mirenireny de tany ampirenrenena tany izy naninona naombo tamin'izay nalehany de nanangana tanàna anankirayray izy japeza rehefa niala teo de nanangana tanàna ikaina niala teo nanangana tanàna ray manontolo zany hoe hitanao hoe misy endrika na fahombiazana ao ambadika zay tenenin'Andriamanitra aminao ka na ohatra ny tsy takatra ao ary le izy de ekeo fotsiny betsaka ny reto ny taridalana omen'Andriamanitra tena hoe am'le tsy takatry ny sainao e betsaka fa rehefa ekenao fotsiny de ny ampandehanana ianao omen'Andriamanitra fahendrena hoe ka izay ka ny heviny ozy izy Jesosy hoe ny zavatra ataoko androany tsy fantatrao fa ho fantatrao ihany ny heviny ratra zay rehefa miaina an'le izy ianao de any ianao vao mahatakatra hoe ay ve zay ny hevitrao Jesosy tao ambadiky ny zavatra rehetra reny ohatra ny loza le izy fa ka inona ny tao ambadika vedanana zay mihitsy Andriamanitra ny fomba fijeriny ny fijerinao azy ohatra ny loza ny fatokavana eo aminy fa rehefa hiainanao sy akatoavinao a de fedanana no tsy maintsy efarana zany mahatonga n'Andriamanitra misarika atsika hoe zay mahatsara atsika hoe tsara fifandraisana fiombonana firaisana amin'Andriamanitra satria rehefa tena tafaray amin'ny tsara tsika de aonao fa n'Andriamanitra mitarika anao de hoy zay hoe nataridalana tsy takatry ny sainao aza nitondran'Andriamanitra de ekeo fotsiny fa mahasoa anao io tanao hoe Abrahama ny tenenin'Andriamanitra fotsiny melay eto de ndao anaraka anao fa any am'izay hitondrako anao de any nitariko anao de tonga de olona pakatoa be koa izy de nandeha de rehefa mandeha izy a de tany nafahany fakahita tamin'ny tanan'Andriamanitra ny asa teo amin'ny fiainana hoy zay hoe ny filatsaka le izy ohatrany hoe loza
fa rehefa ekenao le izy dia afaka no hitanao ny lalan'Andriamanitra hitondrana. Ny olona anankiray tena miaina ao anatin'izany dingan'ny fakatoavana an'Andriamanitra izany dia olona afaka hita ny tanan'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainana. Toizako fanotelony, raha mijery indray tsika ohatra hoe ny tantara manaraka, miresaka ny tantaran'i Esau, dia zavatra nitranga teo amin'ny fiainan'i Esau dia izao. Raha jerentsika ny tantara ohatra hoe andraso ho jerentsika manokana, andraso ho vakiantsika ilay tenin'Andriamanitra. Genesis 7:20, 27:38. Ina zavatra nitranga tamin'ny fotoana rehefa niresaka rehefa ho faty Isaka, dia tamin'ny fotoana nandraisany Jakoba ny tsodrany dia nisy adivarotra teto. Dia vakiko ilay tenin'Andriamanitra. Averintsika eo amin'ny 27:34 amin'ny anaran'i Jesosy. Raha voareny Esau ny tenin'ny rainy dia nitaraina mafy dia mafy izy ka nanao taminy hoe mba hatsofo rano re aho dia izao korikaka. Aroa rainy, tonga ny rahalahinao nanandoka ka nalasa ny tsodranonao. Dia hoy Esau, moa tsy mandiva ny anarany hoe Jakoba, fa efa namingana indroa izy izao. Ny fizikiko efa nalaina, ary indro ankehitriny lasany koa ny tsodraniko. Aroa koa izy, tsy mba nitahiry tsodrano ho ava ianao. Dia namaly Isaka ka nanao tamin'ny Esau hoe indro efa nataoko tomponao izy, ary ny rahalahinao rehetra nomeko mpanompony, ary vary sy ranom-boaloboka no namelomako azy, ko inona indray no ataoko aminao anaka? Ary hoy Esau tamin'ny rainy, tsodrano iray ihany va no anao rikaky mba hatsofo rano re aho dia izao korikaka. Ary Esau dia nanandratra ny feony ka nitomany. Dia namaly Isaka rainy ka nanao taminy hoe indro tsy ho amin'ny tsirony tany ny fonenanao, ary tsy ho amin'ny andon'ny lanitra avy eny ambony, fa ny sabatra ao no hivelomanao, ary ny rahalahinao no hotompoinao. Kanefa ramby amin'izay andro ahafahanao dia ho tapahanao ny ziokany ho afaka amin'ny vozonao. Amen. Zao ilay zavatra nitranga. Rehefa lasany Jakoba ny tsodrany, tonga Esau dia ozy izy tamin'ny Isaka hoe mba meo tsodrano a. Dia ozy izy Isaka hoe tsisy tsofa efa lasany Jakoba daholo, fa ga tsodrano ray ihany no misy ao aminao. Dia jerenareo ny rehefa tsisy tsodrano dia inona ny ao? Oziny. Tsisy tsony ozy izy Isaka. Dia ozy izy Jakoba hoe, ozy izy Esau hoe, dia ray fotsiny ve ny tsodrano tao? Ozina sisa tavela tao. Dia jerenareo amin'izay ilay ozina nahazo azy any. Vakiko ilay izy. Dia namaly Isaka ka nanao tamin'ny Esau hoe indro efa nataoko tomponao izy, ary ny rahalahiny rehetra nomeko mpanompony, ary vary sy rano voaloboka no namelomako azy, ko inona indray no ataoko aminao anaka? Dia dingantsika kely ny 9:7. Dia namaly Isaka rainy ka nanao taminy hoe indro tsy ho amin'ny tsirony tany ny fonenanao, ary tsy ho amin'ny andon'ny lanitra avy eny ambony, fa ny sabatra ao no hivelomanao, ary ny rahalahinao no tomponao. Kanefa ramby amin'izay andro ahafahanao dia ho tapahanao ny ziokany ho afaka amin'ny vozonao. Le ozina sisa tavela tao. Hitanareo ilay problème. Haitsika tsara ny tantaran'ny Esau manao tsinitsinina zava-panahy, dia ohatrany hoe tsy miraharaha ny zavatra ny tsodrano izay tokony ho raisiny. Dia namidiny tamin'ny Jakoba ny fizikiny, dia fantatry Jakoba ilay izy, nanapatakarana izy atao badiko ty secret atafavoaka, dia nataony izay azahoana azy. Rehefa avy eo vao tonga sainy Esau hoe dia inona zany sisany anahy fa lasany daholo ny rehetrarehetra, mbola misy solution ambadika izay.
alleloia. Hitanareo zay le hevitr'Andriamanitra, mbola misy solution anao fa ao amin'ny tena firaisanao amin'i Jesosy ny fankahitanao amin'io. Amen. Ao ambadiky ny firaisanao amin'i Jesosy no ahitanao le lalana issue atafavoakanao ao. Na ohatra ny hitanao eo ohatra ny tsy mety ny zavatra rehetra, rehefa tena mifantoka amin'Andriamanitra tsika, ao ny fankahitantsika aminy. Amen. Dia zay avy miteny lohatenin'ny mesazintsika androany. Firaisana amin'Andriamanitra, lalatokana ho amina fitahiam-panahy. Alleloia. Tsy maintsy ao ambadika izay firaisana amin'Andriamanitra izay ihany no atafavoakanao. Dia jereo ireo olona ny tany saiko rehetra ireo fa tao ambadika izay tena firaisany tamin'Andriamanitra dia tany no atafavoaka azy. Dia ndao jerentsika amin'izay le any Esau. Ozy izy teniny Isaka hoe, ianao raha vao miditra eto miasa eto amin'ny tany, tsy tafavoaka ianao. Satria efa lasan'i Jakoba nitsodrany rehetra eo amin'ny asa amin'ny tany io izy. Ozy hoe ny tsiron'ny tany sy ny tsy ho amin'ny tsiron'ny tany ny fonenanao, ary tsy ho amin'ny andon'ny lanitra aviainy ambony. Dia le solution maninona? Aza mifantoka hiasa eto amin'ny tany. Jakoba nefa lasa nandositra, dia any Esau ny tany rehetrarehetra. Fa ozy izy Andriamanitra hoe raha vao mifantoka ao amin'ny tany io ianao, tsy ahomby eo ianao, satria tsy ho amin'ny tsiron'ny tany sy ho amin'ny andon'ny lanitra ozy izy ny tahinanao. Fa inona ny solution anao? Ny sabatrao ny ivelomanao, ny rahalanao no hotomponao, kanefa ramby amin'izay andro ahafahanao dia ho tapahanao ny ziokany, ho afaka mivozonao. Dia variana ny jeren'ity teny ity, dia andaony hoe jerentsika kely vetivetika ny dikany amin'ny teny frantsay, io Genesis 27:39. Dia mitovy mihitsy le solution no men'Andriamanitra any Esau sy nomeny any izy ty anarany teo vadiny. Ndra tsy jerentsika aloha le verset 27:39. Nomeny any Kainy, zay le izy. Mitovy mihitsy le solution. Dia jerentsika le teny. Safady. Lasa aloha fa tsy ato le izy. Ilay hevitr'Andriamanitra nitondrany azy dia zao hoe, tsy ho amin'ny tsiron'ny lanitra ozy izy, tsy amin'ny tsiron'ny tany na ho amin'ny andon'ny lanitra, dia eo amin'ny 9:40. 27:40. Dia zao le teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ozy hoe, tu vivras de ton épée et tu seras servi à ton frère, mais en errant librement ça et là. Eo ihany. Ohatra le resaka Andriamanitra ihany tamin'ny Kainy, hoe rehefa mandeha ianao ka mandeha mirenireny lasa vagabond eraky ny tany, dia any no anambinana anao sy hitahinanao. Amin'ny teny gasy ilay izy tsy nazava tsara teto, fa ozy izy tsara tamin'ny Esau teto. Rehefa mandeha anao ozy izy ka mirenireny en errant ça et là, dia any ny hitariko anao. Hitanao le izy hoe rehefa lasa mpirenireny, lasa vagabond ianao, dia ho afaka amin'ny ziokany Jakoba. Raha mijanona eto amin'ny tany ianao ka mikikitra miasa ny tany, dia ho andevon'i Jakoba mandrakizay ianao. Fa rehefa lasa ianao miala eto dia mandeha mirenireny any rehetrarehetra any, dia any amin'izay ny hitahinanao. Dia ny sabatra ozy izy, izay ny ivelomanao. Dia inona koa? Eo amin'izay ny anapahanao ny ziokany Jakoba. Tanareo ilay hevitr'Andriamanitra ao anatin'ilay izy, fatakarana be ilay izy, fa naikeny Esau fotsiny. Bon, andeha zany dia irenireny. Fa inona ny efarany Jakoba? Inona ny efarany Esau?
rehefa niala koa izy ka lasa nandeha nanorina vilona anankiray indray izy dia naomby izy dia ozy izy tenin'Andriamanitra hoe Esau ny lasa rain'ny fireneny Edoma. Raha nikikitra ny asa teo amin'ny tany izy tsy naomby, fa rehefa nanaiky izy ka nandeha le taridalan'Andriamanitra dia naomby izy dia nanangana tanàna ray manontolo ray koa Esau. Ohatran'ny hoe tian'Andriamanitra isariana hoe ny fahombiazana ao ambadika izay anaikenao ny taridalan'Andriamanitra, ao ambadika izay rehetra anaikenao ny fitondrana. Dia ny zavatra nitranga dia izao, samy nambinina sy ny tahina be Jakoba sy Esau, satria tamin'ny fotoana amin'izay ny fanenana izy mirahalahy dia ohatran'ny hoe mifampidera fananana, fa samy nitahina Andriamanitra. Fa inona le izy? Tsy niady tao amin'ny toerana anankiray izy roa lahy hoe samy ahomby teto, fa samy nandeha tamin'ny taridalana dia nahita fahombiazana. Amen. Izany no isarian'Andriamanitra antsika hoe aza petraka eo aloha ho priorité amin'ny zavatra rehetra no ambinina sy ho tahian'Andriamanitra, fa apetrao eo alohan'izay ny tena fiombonanao amin'Andriamanitra, dia ao ambadika izay misy taridalana. Dia ataony itsika hijery kely, jereo anery reto ny olona naomby rehetra teto ambonin'ny tany miainga avy eo amina fatakarana ara-panahy daholo, miainga avy eo anatina baiboly daholo ny aingany. Izany hoe ninninona zavatra ho foronony eto ambonin'ny tany ka hasoa ny zanak'olombelona dia tsy maintsy avy eo amin'ny baiboly ny aingany. Dia izay mihitsy hoe ilay hevitr'Andriamanitra ao, izay ny hitariany ianao dia izay mahatafavoaka anao. Fa matetika ny zavatra mitranga ohatrany hoe miainga any amin'ny kajikajy sy ny tena hoe stratégie apetraka hoe ataoko tisy zao dia avy eo mahomby. Fa any amin'ny hevitr'Andriamanitra ny mahasoa antsika. Dia ozy izy le tenin'Andriamanitra tany amin'ny Salamo tamin'ny voalohany, le hevitr'Andriamanitra amin'izay maro isa lavitra ozy izy dia tsy takatry ny saiko fa ohatra ny fasika ny isany. Izay mahatonga hoe ny olona anankiray tena miankina amin'Andriamanitra tsy maintsy tafavoaka foana izay olona izay. Fa ao ambadika izay izay ny hitarian'Andriamanitra anao. Ary farany dia izao, oza hoe indraindray ilay izy jerenao ohatran'ny hoe ozina ny natokavany, fa kosa raha ohatra ianao ka mifantoka amin'Andriamanitra, mibanjina mijery azy, dia Andriamanitra mahita lalana ivoahana ao ambadika izany. Andeha jerentsika vetivetika anie ny tenin'Andriamanitra. Misy tantara anankiray izay, Josoa 4, ny andininy 4:20. Josoa 4 ka ny andininy 4:20 dia ovakiko ilay teny amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy dia nilaza fanozonany Josoa tamin'izany andro izany ka nanao hoe ho voahoziny eo anatrehan'i Jehova izay olona mitsangana manorina ity tanàna ny Jeriko ity indray. Ny ain'ny lamatoany no hosaziny no anorenany ny fanambaniny, ary ny ain'ny faralahany no hosaziny ny ananganany ny vavahadiny. Amen. Tamin'ny fotoana rehefa niditra tao Jeriko ny zanak'Israely dia rava ny tanàna, rava ny manda, dia nataondry zareo tena tsisy niangana ny taona ny kely azy. Dia tamin'ny fotoana io rehefa hiala tao ry zareo dia nozoniny Josoa ilay tanàna. Rehefa nozoniny Josoa ilay tanàna dia tena hoe tena rava tokoa. Dia ozy izy Josoa hoe tsisy hanorina intsony ty tanàna ny Jeriko ty, fa zay manozina an'io dia niain'ny lamatoany ozy izy no hosaziny amin'ny anorenany fondation, dia ny ain'ny faralahany iray no hosaziny amin'ny anorenany vavahadiny. Dia atao ny jerentsika ilay tenin'Andriamanitra, dia jerentsika vetivetika ny toyiny. Dia inona ny zavatra nitranga? Ara-baky teny mihitsy ny zavatra nitranga. Patsaka voalohany 9:20, 16:34. Pajaka voalohany 16:34.
dia vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'ny androny Ahaba no nanorenany ela Betelita ny Jeriko. Ny ainy Abiramalama toany no saziny nanorenany fanambaniny. Ary ny ainy Segoba faralahany no saziny nananganany ny vavahadiny. Araka ny tenin'i Jehovah izay nampilazainy any Josoa zanaka Nona. Ara-baka teny ilay izy, satria efa nilatsaka ilay ozina teo amin'ilay tanàna. Dia hozy izy Josoa hoe tsisy olona manorina nyity tanàna ity intsony fa izay manorina ny tonga dia misy orona io vao tafavoaka ao. Dia nitsangana ihany ilay tanàna. Dia haitsika tsara fa raha amin'izao andro izao mbola misy izany tanàna ny Jeriko zany. Fa inona ny zavatra nitsanga tao? Le tanàna nitsangana lasa tanàna ngeza be, mamirapiratra, mahafinaritra. Fa ny problème naninona? Tsisy fiainana nanjary tao amin'ny tanàna io. Tsy nahavokatra ny tany. Izay natao rehetra teo tsisy nety, satria le ozina mbola nitoetra tao amin'le tany. Dia rehefa tonga tateo aoriana, tonga Elisa mpaminany, tany vao tapaka le ozina. Dia inona ny zavatra nitsanga? Patsaka faharoa 2:19. Patsaka faharoa 2:2 ny andininy 7:20. Dia izao vaka teny amin'ny anaran'i Jesosy. Aroa ny mponina tao amin'izany tanàna izany tamin'ny Elisa. Masiny ianao, indro tsara toerana ity tanàna ity tompoko. Araka izao hitanao izao, saingy ratsy rano. Ary ny tany tsy mampahavanonanaka. Dia hoy izy, hitondray lovia vaovao aho, ka sosira ao anatiny. Dia nentiny tany aminy izany. Ary nivoaka nakany amin'izay nendohan'ny rano izy. Dia nanipsira tao ka nanao hoe, izao ny lazain'i Jehovah, efa nahatsara ity rano ity aho, ka tsy isy fahafatesana na tsy fahavanonana anaka intsony iseho eto. Ka dia tsara ny rano mandraka androany araka ny teny nataon'i Elisa. Amen. Nandatsaka teny Josoa, dia voaozina ny tanàna. Fa rehefa tonga indray Elisa, nandatsaka teny, dia nivandray ilay tanàna. Azonareo, delivre tao anatin'ilay fanjozonana nahazo azy. Inona ny zavatra nitranga? Hozy izy Elisa hoe, ny sorsan'io any amin'ilay sorsa engan'ilay rano mihitsy. Josoa zany manozina ny généralan'ilay tanàna fotsiny, tsy anjarotsy ity tanàna ity, fa tsy fatany. Fa taiza ilay izy no nitranga? Tany amin'ilay sorsa, tany amin'ilay loha rano. Tany le ozina no nifatratra ka nisy nanangana ary le tanàna dia tsy nahomby foana. Dia rehefa tonga Elisa nanapatakarana hoe ao amin'le sorsa le, fa ao no mipetraka le ozina, delivre le tanàna. Aleloia. Dia ozy izy ny teniny manomboka izao, tsisy tsony le tantarana fahamombana sy tsy fahavanonana anaka eto amin'ity tanàna ity. Tapaka, afaka tanteraka le tanàna. Dia jerenareo, Andriamanitra maniraka ny Josoa dana hozony le tanàna. Fa Andriamanitra indray maniraka ny Elisa dana vao le tanàna. Tanareo, Andriamanitra tsy ratsy zany, fa ny hevitr'Andriamanitra misy fiadanana ao ambadik'izay. Fa rehefa manaiky ianao amin'izay hitariana, dia afaka nitondranao tafavoaka Andriamanitra ao ambadik'izay anekenao ny fitariana. Ka androany, ndao anaiky izay fitondrany Jesosy fitariana fotsiny. Na misy ohatry ny ahoana fitrangany sy fisehony, ohatry tsy mahafinaritra. Sainy fa ao ambadika io misy hevitra tsara, misy programa tsara hitondran'Andriamanitra. Rehefa tena mitoetra ho pakatontsika amin'izay hitenenan'Andriamanitra. Amen. Dia ohatr'izay mihitsy Andriamanitra miresaka. Hitanareo, Jesosy tena rehefa niresaka ohatra izy niresaka tamin'ny Petera, ny fahitany Jesosy azy tonga dia faminaniny zavatra sarotra ny ainany Petera. Fa hozy Jesosy hoe solution an'io, za efa mivavaka ao anao. Aleloia. Ka mahereza ianao tain'Andriamanitra indrindra. Amen. Dia mino fa hifankahita amin'izany programan'Andriamanitra sy lalan'Andriamanitra izany tsika, tsy hadiso antsika eo amin'ny fiarahana aminy. Fa ho takatra ao ny hevitr'Andriamanitra sy ny lalana tena tiany hitondrana anao.
amen. Dia hivavaka tsika ary. Andriamanitra nisotranao izay amin'ity fotoanandroany ity. Dia mankasitraka indrindra ny amin'ny fitantananao androany, ny amin'ny fahafahanay nandray ny teny. Dia rehefa tena miditra izay ao anatin'ny teny dia ao tokoa izay mahatakatra hoe aika ny zavatra rehetra nataonao tokoa dia tsara daholo Andriamanitra, satria ao aminao tsisy faharatsiana. Misaotra ny amin'ny fitondranao. Fa na Lazarosy maty aza efa efatr'andro, tsara foana izany rehefa tena raisina amin'ny fisaorana, satria misy fananganana ao amina fiainana ao ambadika izany. Ary izay mahatonga anao amin'ny teny tsy fahafatesana ny antony io, fa misy voninahitr'Andriamanitra miafinao. Misaotra Jesosy. Ny zavatra rehetra mety miseho sy mitranga eo aminay, ny fijerinay azy mety hoe tena ho ratsy ny fihefarana. Fa kosa raha mifantoka sy mitodika aminao izay ka mahatakatra, dia misy hevitra tsara ao ambadika izany. Misaotra ny amin'ny famanginao androany, voninahitra tolotra eo anao rery. Mandrakizay mankasitraka ray aminaran'i Jesosy. Amen. Ndao hitako ny tenin'Andriamanitra tsika. Dia misaotra ny tompo ny amin'ny afatry ny teny nomeny antsika. Andao no fanatitra tsika ho an'Andriamanitra. Dia mahereza miaraka amin'ny Jesosy, dia mahereza koa mandinika ny teny. Fa ao ambadiky ny fandiniantsika ny teny dia ao ihany no ahafahantsika mahatakatra ny lalan'Andriamanitra sy ny hevitr'Andriamanitra. Satria izao, rehefa fantatra ao amin'ny teny ny Andriamanitra dia takatra ao ny lalana tiany hitondrana anao. Amen. Rehefa fantatra ao tsara ao amin'ny teniny izy dia fantatra hoe aiza ny lalana tiany hitondrana anao. Fa hitanareo izay mahatonga an'ilay hoe very repère ny olona anankiray raha vao tsisy teny. Satria tsy fantatra hoe aiza ny ale inona no atao. Fa ao ambadiky ny fahafantaranao ny teniny dia fantatrao izay lalana tokony hizoranao eo amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Amen. Dia mazotoa mifandray amin'ny teny isan'andro tsika, dia mazotoa mandinidinika teny. Amen. Ia, dia tain'Andriamanitra raha amin'ny programantsika zoma manana fotoantsika ao an-tranopokon'olona amin'ny 4 tahaka ny mahazatra, dia tahaka izay koa ny sabotsy amin'ny fotoanan'ny communion eny amin'ny bypass. Ndao hitsangantsika ary. Asatra tao tananao dia hivavaka tsika ankasitraka ny tompo androany. Raha eo misaotra manome voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy, mankasitraka ny amin'ny fotoana izay nafahanay ny aona taminao teto indray androany. Misaotra ny amin'ny famanginao Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao anay. Misaotra ny amin'ny fahavokisam-pifaliana eo amin'ny fanatrehanao. Misaotra ny amin'ny fisian'ny fotoana tsy tapaka tahaka an'izao, ahafahanay mandray ny teny avy aminao. Satria ao ambadiky ny teny izay raisinay avy aminao dia ao ambadiky izay ny taridalana ao anay. Misaotra Jesosy. Hoe tsy izay ho tena hiaina sy hankatoa izay lazainao, ary indrindra ny hiaina sy hankatoa amin'izay taridalanao. Na dia tsy takatry ny sainay aza ny taridalanao sy ny lalanao, ny sitrakao ny programanao Andriamanitra. Na tsy takatry ny sainay aza dia ampianaro izay hay anaiky fotsiny dia hay hankatoa amin'izay teneninao. Satria ianao Andriamanitra tsy mitarika anay izany ho any amin'izay lalana heverinay fa mety hoe apotika sy haravanay, fa ao ambadika izay misy fedanana foana tianao hitondrana ny zanakao. Dia amin'ity androandroany ity ndreto izay miverina, manorina indray ny fahafahanay tena mifandray miray tanteraka aminao. Satria arakaraka ny anatonanay misimisy ianao Andriamanitra, arakaraka ny ifandraisanay bebe kokoa avy aminao, dia arakaraka izay no ahafahanay mahita ny hevitrao sy ny lalanao, ary miaina tokoa amin'ny fankatoavana eo amin'ny fiarahana aminao. Dia era sy voninahitra tolotra eo anao amin'izany. Ary ndreto izay isaraka eto indray izao, dia samy andeha makivaky ny fiainany sy ny rehetra alehany. Ao ambadika izany dia manaiky ianao izay, tario foana izay fanamasina, tario foana izay isan'andro, tario foana izay mba tsy ho diso amin'ny lalanao sy ny sitrakao, mba tena ho tafahombona aminao sy ho tafaray aminao isan'andro. Voninahitra tolotra eo anao rery mandrakizay. Dia ndreo ny tsirairay avy ao koa eo ambany fanatrehanao Andriamanitra. Ka aoka ity fotoana ny fandraisanay taminao androany ity, ho fotoana ahafahana indray mbola mandray anao Jesosy, dia ianao le lohany amin'ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanay.
tera sy voninahitra tolotra ho anao mandrakizay tsofina rano ambany fahasoavan'andriamanitra ianao a omen'andriamanitra tokoa ny taridalana amin'ny fanamasina mba ho tena mora mandray zay taridalan'andriamanitra ianao ahafahany koa mampiditra ny programa vaovao tia ny hitondrananao mandehana amin'ny anaran'i jesosy a fa andriamanitra nokatra lalana eo amin'izay rehetra mety heverinao fa fahatapidalaka le satria andriamanitra efa niteny hoe ny hevitr'andriamanitra ao anao tahaka ny fasika ny isany tsy ho voaisa dia mandehana fa misy hevitra tsara ho anao ao amin'i jesosy tsofoka raha anao ambany fahasoavan'andriamanitra ianao mandehana fa izy anafaka anao amin'izay tontolo rehetra mety niazona anao na matotra anao ao anatin'izay tontolo rehetra na tapitra ny lalana rehetra ka tsisy ny ivoahanao satria andriamanitra le mpanao lalana mpanokatra lalana ka na amin'izay fatapidalaka le azy dia mbola mijoro foana izy afaka anokatra lalana ho anao amin'ny anaran'i jesosy mandehana fa hitanao ane jehovah ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao izy dia amindra fo aminao anandratra ny tavany aminao izy ampandehanao amin'ny fiadanana voninahitry ny anarany rery mandrakizay amin'ny anaran'i jesosy amen ta iny jesosy tsika rehetra dia mahay raiza daholo tompoko atao zara fahasoavana ary tsika e fahasoavan'andriamanitra ny nato izao a fahasoavan'andriamanitra ny nato izao amen ta iny jesosy tompoko